Tanjondomdozany ady atao amin'ny kolikoly raha lany ny volavolan-dalàna mikasika ny fametrahana fitsarana manokana mikasika ny fanjokan-dalàna ara-toekarena ara-bola sy ara-ketra na ny délinquance économique, financière et fiscale raha ny voalazan'ny voavolana roy na rindran'ny olom-pirenena iarovana ny iaraha-manana nandrisy ny valan-dresaka no tanterahan'izy ireo teny Antaninarenina ny maraina teo. Ny fisarana manokana io dia liman'ny fraction économique, financière et fiscale zay notamment resaka corruption satria anao rehefa misy zavatra tianao fatarina dia aleo aloha alalinina dia nalalinina zany araka amin'ny expert juriste momba n'izy ity io projet de loi io dia tena hitanay zany efa lazaina tamin'ny 29 juin hoe tena tsy mety io spécial io satria atao anao miteny fitsarana manokana dia misy privilège de juridiction zany misy manokana dia misy acteur misy mpetsihatra manokana rehetra ny firenena mitsaraina nefa mitovy daholo isika rehetrarehetra manitondra ny filoha république na isika tsotrotsotra eo alohan'ny lalàna amin'ny ady amin'ny kolikoly sy amin'ny rehetrarehetra. No antso-tranterin'izy ireo ihany koa fa tsy nisy ny fakana ny hevitra na ny fifampidiniana ny arana tamin'ny fiarahamoniny pirenena tamin'ny fanomanana izay volavolan-dalàna izay. Angatahany fiarahamoniny pirenena ao amin'ny roy ny fanemorana ny fandinian'ny parlemanta izany volavolan-dalàna mikasika ny fanjikan-dalàna ara-toekarena ara-bola sy ara-ketra izay.